Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS tonga soa indray ato anatin'ny fandarana dinika izay fotoana andraisantsika vahiny eto amin'ity Hainao Manjery ity androany dia ny olona Mamtina Gabriel Faberger no vahintsika ato anatin'ity fandarana ity miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS. Miarabanao namana Germain ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na ny eto toerana na ny ampitan-dranomasina manaraka nyity fandaharana ity. Ito pendiana dia faly miarabantsika rehetra amin'ny fanarahana izany fandarana izany tompoko. Eny ary sainam-panajana trany ianao mpanaraka ny fandarana moa zany tsy saraka aminay fa dia anaraka ny adihevitra izay iarahina eto. Nisy ny fanambarana izay navoaka ny teo anivo ny antoko HVM tamin'ny 4 ny volana Jolay andro zoma io inona tena natonga ny antoko HVM namoaka ny fanambarana io? Misaotra betsaka tompoko fametrahana ny fanontaniana ary mbola averiko ndray mandeha fiarahaba ny vahoaka malagasy izay manaraka ny fandaharana. Raha ny antoko HVM moa iarahantsika mahafantatra fa dia antoko manana maha izy azy ary efa tafaverina amin'izany heriny zany ankehitriny. Ny antoko HVM ihany koa dia manaraka akaiky ny raharam-pirenena izay iarahantsika mahita amin'izao fotoana izao nanomboka indrindraindrindra fa ny nahatongavan'ity valana retin'ity izay mampametra-panontaniana ny vahoaka rehetrarehetra ny fomba fiatrehana azy sy ny fomba anatanterahana ny fitantanana zany valana retin'izany. Nanao ny fanambarana iny tokoa zahay ary tsy voa izao efa hitantsika angamba fa nefa nisy memorandum izay nokarakaraina noentina ampahabe-maso nanaovana fanambarana ofisiely teny amin'ny hôtely Carlton zany nanambaranay sy ametrahanay ny baliza ary anehoanay hevitra anambarana ihany koa ny zavatra tsy mety hitantanana ny firenena sy ny fitondrana ny firenena aty eto Madagasikara. Ka apetrakay amin'ny alalan'ny antanatohatra zany amin'ny fomba fijery sy nametrahana izany fanambarana zany. Nametraka ny fanambarana iny tokoa zahay tamin'ny 4 ny volana Jolay lasa teo satria mihitanay fa miharatsy foana ny fitantanana. Ka manao sonnette d'alarme zahay mampahatsy ahy ny fitondram-panjakana hoe sao dia fa tsy tokony amin'ny lalana tokony alentsika ary betsaka ny zavatra tsy mihodina, betsaka ny zavatra tsy mipetraka ao mangarahara mampametra-panontaniana ny vahoaka malagasy izay efa tena sahirana tokoa amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay indrindra hoe ahoana satria ny antoko tiako Madagasikara ny RMDM efa samy resaka foana zany raha vao misy tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana izay indrindra fa mahakasika an'le resaka mangarahara ho any antoko HVM ahoana ny fomba fahitanareo an'le resaka hoe fangaraharaany ny fitantanana ny famatsimbola voaray avy any ivelany amin'izao fotoana izao. Io indrindrasika zany no mipetraka ary zany no mahatonga anay mijoro solon-tenan'ny vahoaka. Anatin'ny rodoben'ny mpanotra tokoa ny antoko HVM fa manana ny antoko politika misy azy izy dia afaka maneho hevitra miaraka zahay rehefa misy ny fandinihana sy ny fiarahana maneho hevitra amin'ny RMDM fa manana ny fomba fijeriny ihany koa ny antoko HVM izay antoko manana maha izy azy araka ny voalazako teo eto amin'ity fanjakana ity eto amin'ny Madagasikara moa zany azafady. Ka imbetsaka izahay no efa nametraka sy nanakihana zahay tsy manakihana be fahatany fotsiny hitantsika angamba fa ny mpandrindra nasionaly na ny coordonnateur nasionaly ny antoko HVM dia Andriamatoa Rivo Rakotovao tsy mitsahatra ary fantatsika fa lehibe ny androm-panjakana ihany koa izy miara-miady hevitra amin'ny any amin'ny faratampony amin'ny filoham-pirenena amin'ny Premier Ministre isaky ny fifaranany confinement reny hitantsika angamba fa misy conseil foana iny dia voantso any ny tenana amin'ny mahafilohan'ny androm-panjakana azy efa mitondra sosokevitra izy tonga any mitondra ny etaeta ary misy koa fomba fijerina ara-politika ny antoko HVM manokana tsy manakina be fahatany fotsiny zahay fa mitondra sosokevitra fa kosa tsy fantatra hoe be marenina ve ny fanjakana sa aiza marina fa tena mametraka zahay ary takiana io anatin'ny point anakefatra izay napetraka tamin'iny fanambarana iny io hoe mangataka zahay fanambarana ataon'ny fanjakana hoe ampahabe maso ny fitantanana ny tetibola amin'ny mangarahara an'ity
fiatrenany ty valana retiny ty. Ka eo indrindra zany hoe misy foana ny fivoriny avy eo anivony antoko ASVM, misy ihany koa moa zany hoe filohan'ny androm-panjakana no isany ao anatin'ny bromatry ny antoko ASVM. Tsy tafita ve zany le zavatra napetraky ny antoko ASVM ao anatin'izay hoe ady atrehantsika amin'izao valanaretina coronavirus zao, satria le soso-kevitra narosonareo ho an'ny fitondram-panjakana? Hatreto aloha matoa zahay manao ny farambarana io a, ary nataonay point lehibe amin'ny voalohany a fitakinan'izany de tsy tody le izy. Ary raha tsika mahita amin'izao fotoana zao, raha isiko ohatra fotsiny namana Germain hitatsika angamba tamin'ny viny nanao farambarana ny secrétaire général ny ministèren'ny teti-bola sy ny fitantalam-bola. Hitatsika angamba fa mampametra-panontaniana hoe misy fanontaniana tsy valiana amin'ny détail mihitsy le izy a, fa akampareny fotsiny a, de mampametra-panontaniana hoe aiza marina ny fitantalam-bola, ary takina io a tokony apetraky ny fanjakana marina hoe aiza ny contribution ny fanjakana malagasy ara-dalàna, hoe manana an'izay ve tsika nampidirina hoe vola manokana ny fanjakana malagasy a nampidirina amin'ny tantalana n'ity crise ty. Sady tena miaina tanteraky tsika amin'ny fanampiana avy any ivelany. Raha tsika mahita mantsy fa na ny premier ministre nanao taritra tao aminay a de nanambaran'izany hoe anisany akana amin'ny andoavana ny karamam-panjakana amin'izao fotoana zao a ny fanomezana avy any ivelany. De mampametra-panontaniana ihany zany, marina aloha fa anatin'ny crise tsika ary betsaka ny fampidiram-bola panjakana ny hetra sy ny karazany tsy tafiditra noho ny zavatra mitranga ankehitriny, fa kosa misy ihany ny vola miditra. Misy ihany ny resetin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao, fa izay no takinay mankarahara ara-dalàna zany hoe tokony sarana roa ara-dalàna hoe itia ny volam-panjakana madiodio, volam-panjakana malagasy izay nampidirina andraisany anjara ny fanjakana malagasy tantanana an'ity crise ty, de itia le vola avy any ivelany. Na ny fitantanana io zany tsy mazava namana Germain. Hitatsika angamba amin'izao fotoana zao tsy te hiditra lalina, fa mampametra-panontaniana foana hoe ohatra mialatsiny a ny fikambana ny vadin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao première dame, ny fikambanana fity. Ka io indrindra mantsy saika ametrahako fanontaniana ihany rehefa avy eo fa hoe isan'ny nanenjehana sy voaresaka foana zany tamin'ny fitondrany Andriamatoa président Rajaonarimampianina ny hoe vadin'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina isan'ny baiko ny filoham-pirenena tamin'izay fotoana zay hoe manao karazana ataoko ny fomba fiteny Jatovo angamba hoe business, raha ny fomba firesaka tamin'izay fotoana zay. Am'izao fotoana zao misy anefa io zavatra io, ahoana ny fomba fahitanareo antoko ASVM? Zay aloha de manambara ary tsy manaiky hitanay fa fomba fitantanana tsy mahomby zany. Ny fikambanana association ny vadin'ny filoham-pirenena ka mampametra-panontaniana anay hoe avy aiza ny vola ampiasainy io fikambanana io ankehitriny. Satria zao hitatsika eto Antananarivo fa amin'ny anao manjendro no milaza an'izany fa tsy foronina. Hitatsika tsara fa hoe ny fikambanana fitia no mitantana ny fanomezana ny fanafody amin'ny CSBD rehetra na CSB1 na CSBD manerana ny arrondissement rehetra eto Antananarivo. Izy ihany koa miantoka ny fanomezana ny savony, ny gel désinfectant fanasana tanana sy ny karazana, mampametra-panontaniana zany hoe vola avy aiza no ampiasain'io fikambanana io ankehitriny. Ka izay no mahatonga anay zany namana Germain manana iahy be amin'izao fotoana zao hoe tantanana ara-politika ve ty fitondrana ty no hitondrana azy fa tsy fitondrana ara-demokratika hoe mahaleo tena ny fitondram-panjakana fa tsy tokony hidirana fitantanana avy any ivelana. Marina tokoa ianao nametraka teo hoe anisany anakianana ny vadin'ny filoham-pirenena zay filoham-panorona ny ASVM zany teo taloha hoe Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina miditra lalina amin'ny fitondrana fanjakana, fanampiana ny nataony. Ary rehefa hitanay zay tsy naomby de nandray fepetra zahay nanarina an'izany zavatra zany. Fa vao manomboka tsika hitatsika ankehitriny de mampametra-panontaniana anay tokoa le izy ankehitriny hoe ary mametraka zahay hoe tsy ara-dalàna zany zavatra zany. Raha isiko ohatra efa manana fikambanana maro antsika eto Madagasikara, mpanao asa soa ary manao asa volontaire. Raha isiko ohatra ny Croix Rouge nandalo crise koa tsika tamin'ny PES tamin'ny 2017 hitatsika tsara zany fa ny fitondram-panjakana tamin'izany tena nanome andraikitra feno ny Croix Rouge. Hitatsika zany teto Antananarivo ny tantana niaraka tamin'ny teknisiana
teo amin'ny ministerin'ny fahasalamana nanao an'izany zavatra zany fa tsy nahita atsika hoe ny filoha-pirenena Hera-Jaonaro Mampianina no manao fanambarana etsy a na ny asan'ny dokotera de ny filoha Hera-Jaonaro Mampianina manao azy a na ny asan'ny izaka mampametra-panontaniana anay a ary mametraka zay fa tena tsy ara-dalàna zany zavatra zany. Ka eo indrindra hoe ao anatin'izay hoe ady atrehantsika amin'ny resaka coronavirus zay hoe ahoana ny fomba fahitana andriamatoa olona Faberger ny andraikitry ny ministry ny ponina zany hoe ny ao anatin'ny ministeran'ny ponina sy ny andraikitry ny ministeran'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Apetraka anatin'ny point fahatelo anatin'le fanambarana nataonay io hoe tondronay ho tompon'andraikitra tanteraka ny fanjakana amin'ny fisavoritahana misy eo anivon'ny fitantanana ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Anisan'ny lesiko anankiray eneo namana Germain hitatsika fa ary mahamenatra manoloana zao tontolo zao zavatra ohatran'ireny de mahamenatra satria inona tsy afaka mifampiresaka ny fanjakana ao anatiny na ny prime ministre sy ny ministre ao anatiny tsy afaka mifampiresaka tsisy communication mihitsy zany. Indicateur lehibe ne zany manambara zavatra anankiray fa hoe tsy mihodina mihitsy ho zavatra io mahatsapa tena ary professeur ale monsieur le ministre ministre de santé hitatsika mahalala ny tokony ataony izy fa mampalahelo ane raha ohatra hoe ny fitantanana ny CCO iza moa de ministre de l'intérieur ve ny tokony présider an'io fahasalamana no tantanana ve de ary amin'ny intérieur no hitantana azy apetraka ny resaka hoe ka ny intérieur hono manana représentant jusqu'à hatrany amin'ny fotony za miteny aminao fa misy any amin'ny fokotany na tsy fokotany ara misy de santé reny na ny ofana momba ny fahasalamana reny mitsabo any amin'ny fokotany madinika any ambassadeur-ny fahasalamana zany raha izany no entina fa tsy zany le izy fa misy sorosoritra ara-politika ka tsy médecine ny ministre ny santé nipetraka amin'ny maha-teknisianary izy ary mba tsy ho responsable ny zavatra misy de nandray andraikitra izy hoe bon fantatro ny tokony ataoko mitantana ny hamena ara-pahasalamanatsika ireto daholo ny fitaovana tsy mampahomby ary tsy mahatody antsika amin'ny fitantanana ty avalana retin'tika nitondra n'izany zavatra zany izy fanambarana zany fa tena hoe mikorontana ny fitondrana n'ity fanjakana ity satria tsy ny tompona andraikitra voalohany izay mahalala nianatra momba n'izany fitsaboana zany no omena andraikitra fa ny olona tsy mahalala akory de io ny miara-mitantana ary manapa-kevitra ary manapa-kevitra atrany de hoe mpanatanteraka fotsiny zany ministeran'ny fahasalamana izay ny sarisary misy amin'izao fotoana zao ka isorana ny ministra na tsapatena amin'ilay tsy izy rery fa tiako olazaina aminao koatra hoe ministry ny ponina tsika ka mahita zao hoe inona ny mba andraikitry ministry ny ponina amin'izao fotoana zao ka zay indrindra mantsy andriamatoa Faberger ny hoe eo am'izay resaka fomba fitantanana sy ny fizarana fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy tany anosy be ny filoha-pirenena nanolotra fanampiana ho an'ireo vahoaka tany an-toerana androany izy teny Atsonjombe namory olona raha pitso izy raha ny vaovao azoko de eo atany katsaka eo be masoandro ahoana ny fomba mety midika inona zany zay fihetsika zay izay no efa ny marinay tery amin'ny fanambarana voalohany tamin'ny premier point nay hoe aza soritina hoaintitsika amina fomba fijerara politika hoe mbola anao propagande foana ve tsika namana Germain zay ny zavatra misy ankehitriny hararaotina zany ny fahorim-bahoaka zao zavatra mitranga zao hoentina isongadinana foana anaovana publicité foana anaovana zavatra tsy azonao eritreretina foana fanambarana ara-politika ohatra raha ohatra hoe nanokatra fotsiny filoha-pirenena ohatra tany anosy be de arabaina izy ara-dalàna zany maha-filoha-pirenena azy hoe sokafana amin'ny fomba ofisial fa tokony atolotra n'le tompona andraikitra ministera miandraikitra n'le asa am'izay le zavatra rehefa avy eo ohatra ministeran'ny ponina tokony ministera ponina am'izay no miara-miasa amin'ireo rafitra rehetra izay mipetraka amin'ny fitantanana an'ity krizy ity de izy ny tokony antety mitarika ny fandaminana sy ny rindran-damina rehetrarehetra eo amin'ny fizarana raisiko ohatra amin'io fizarana io resaka tosika famena am'izao fotoana zao io ane namana Germain araky ny voalazako anao efa napetraky ny HVM hatramy voalohany io hoe atao confinement total tsika tena mihidy atrano daholo ny olona rehetrarehetra fa kosa misy mesure d'accompagnement araky ny voalazantsika hita am'izao fotoana zao tsara ane le zavatra
raha zay HVM manokana de mahita hoe tsara fa tara le izy satria efa miakatra anatin'le fiparitahana tanteraka ny aretina am'izao fotoana zao vo tonga anatanteraka an'le hevitra izay efa nieritreretina tamin'ny voalohantsika raha io ane napetraka atsika tany amin'ny volana avrily na tany amin'ny 2 bime tany eny io ny hoe izarana sakafo mahampy azy mandritra ny 10 andro na 20 andro inisa tokantrano efa voafetsika ito aretina io tsy tam'izay tsika satria varina amina zavatra hafa le fitondram-panjakana manao déclaration manao zavatra ry tsy contre ny atoko HVM mifanaovana fotodrafitrasa arabainy io ary ilainy vahoaka malagasy fa moa ave mbola izay aloha ny zavatra mahamaika atsika am'izao fa tsy fifehezana nyty aretiny ity ka izay no mampamendram-panotaninana ifoana hoe ary mametraka misitona lakolosy foana hoe tsy mety io izao no hevitra tokony hitondrana n'io zavatra io eny asy irosotrany angamitsika ao anatin'ilay ady hevitra tsara-patsahivina ho anao mpijery sy mpanaraka ny fandarana fa andriamatoa Mamitina Gabriel Faberger no vahintsika eto izy de lolon'ny Madagasikara moa zany mazava ho azy avy any amin'ny tapany atsimon'ny Nosiny zay indrindra manao tokoa ny fomba fiahina ny coronavirus any amin'ny faritra izay ny avinao zany hoe amin'ny tapany atsimon'ny Nosy toy ny hoe Anosy Androy avy amin'iny faritra iny tokoa ny tenako indrindraindrindra moa fa voafidy tamin'ny province Tuliara tamin'ny faritra Androy ny faritra Androy zany anisan'ny sahany koa amin'ny mahalolo Madagasikara irahantsika mahita angamba am'izao fotoana zao fa tena miparitaka era Madagasikara angamba faritra anankiray angamba mbola tsy hainotsika de faritry Melaka raha tsy diso faritry Melaka angamba mbola tsy hainotsika ny mbola misy an'le valana retina ankehitriny raha ny faritra Anosy manokana lazaiko anao efa tsy lasaky ny zato mahery satria misy moa an'ity resaka fitiliana hoe jeune expert zay voalaza ny professeur foana moa io zavatra io fa raha haparitaka zay mantsy ny tokony anisany zay tsy manakina foana fa miaraka amin'ny sosokevitra anao taonay hoe aparita io test io mba ahaizantsika mifehy haingana an'le valana retina satria raha vao tsy miparitaka io ary samy manao test isanandro ny isa-paritra ny avy any amin'ny district raha vao misy ka hoe mampisalasala sy ny karazana de hoentina miakatra aty amin'ny renivohitry ny faritra apetraka eny ny resaka fitiliana io tsy tafavoaka eto tsika ary vao maika mianaka hitatsika io hitatsika angamba resitsika ohatra Majunga io hitatsika amin'ny faritra Sofia sy ny karazana iny am'izao fa tena lasa flèche be hitatsika angamba tamin'ny faritra Moronmani fa hoe fa ny félicité tsika efa narabainy zareo fa izao nefa hitatsika ankehitriny noho ninona tsy fipetrahan'le fitiliana ara-dalàna amin'ny isaky ny renivohim-paritra zay HVM de mitaky an'izany hoe alefaso ampermanasy isaky ny renivohim-paritra le fitiliana mba hahafehezantsika an'le aretina satria raha raisina hoe mandeha isaky ny fotoana io hoe am'izao ndray vao tonga ry le fitiliana de zay no mahatonga atsika zany hoe miparitaka foana le izy ka ohatrohatran'izay zany ny fomba fijerinay Andriamatoa Faberger nisy an'ilay fizarana fanampinana ataonareo teny anivon'ny CSPD tany ampiandohandohany ity ady ho an'ny valana retina ity ny arahantsika neta teny Ambotro Manjaka nareo de rehefa avy eo nareo teny Itosy zay isany niatrika an'izay zavatra zay inona tena antony nahatonga anareo loholona avy eo anivon'ny Sénat nanao an'izay zavatra zay efa tazanareo hoe tsy ampy le fiahinany mpitsabo sy ny fitaovany anatin'ny hôpitaly nahatonga anareo nanao an'ireny fihetsika ireny raha zay manokana amin'ny mahatoko ara-dalàna anay indrindra fa mahatoko manana mahizy anay eto amin'ny fanjakana de mahatsapa sy mahatsaro tena manana didy zahay amin'ny paritanindrazana sanatriny zany tsy faninana amin'ny fanjakana hoe manao ininy fanjakana de hanao koa zahay etsy andaniny tsy zay velively fa fomba fijery ary fandraisanay an-tanana fandraisanay andraikitra koa fanampina ny fanjakana araky ny fomba fijerinay indrindra fa misy sénateur zahay avy eto an-toerana de anisany zany no misarika anay hoe satria miara miresaka izy amin'ny CSB eny amin'ny ambanivohitra reny ohatra hoe Taosy nanaovana an'izany teny Sabotsinamena sy ny karazana nahatsapy zahay fa tena tsy manana piaya ary tsy manana zany fitaovana zany reny olona reo tamin'ny fotoanany ary zany no nahatonga anay efa nisitona lakolosy tamin'izany fotoana zany hoe raha ohatra ka tena hiady amin'ity mariny tsika de aparitahany fitaovana ekipena ireo CSB ireo rehetrarehetra reo satria tsy voafeny hôpitaly lehibe eto Antananarivo foana io zavatra hitatsika raha itsika ohatra Abefialatalana ankehitriny efa 50 ny cas critique ao zany
am'le hoe ina moa filazana azy iny filazan'ny professeur anazy igny hoe am'fahasarotana amin'ny fitsaboana fa débordé zany fa tena mavesatra nio hôpitaly io mitantana an'izany zavatra zany tsy ho reny efa nitsaboin'ny hôpitaly fa be de be ny professeur mandray olona ohatra hoe ny AVC ny problème na diabety ny problème na rein amina resaka dialyse be de be zany nefa am'izao fotoana zao de tsy sahin'ny olona makany ka nahatonga anay HVM tamin'ireny fotoana reny hoe nanana fomba fijery dia fandraisanay anjara amin'ny pray-tanindrazana fa tsy propagande velively akory aloha tsy mbola fotoana an'izany tsika fa fandraisanay anjara mahatsapy zahay ary indrindra ny filoha era-jonarompianina izay filoha mpanorona no miara-miady hevitra aminay dia mandray an-tanana zahay amin'izay sary efa nomeny anay tery taloha zay dia manohy en'izay zavatra zay no ataonay toko HVM hoe raisinay ho adidy sy andraikitra amin'ny fifanampiana amin'ny pray-tanindrazana reny zavatra nataonay tamin'ny fotoanan'ireny de mety nanahoana ny tohin'izay satria ohatrany atreo mantsy de ohatrany nangingina de zay ny tiako antany hoe nanahoana ny tohin'le izy hatreto aloha tsy mangina fa resitsika ohatra jerevo amin'ny réseaux sociaux sy ny karazany fa manao zay na tuliara manao zao tuliara mizara kasibosy zahay mizara rehetrarehetra zahay be de be nefa manao an'izany na amin'ny faritra tamatavy iny fa ny olana mantsy zahay tsy de tianay loatra hoe anao tamotamo ohatrany ataon'ny sasany hoe resaka politika de ho profiteny am'izay mbola tsy fotoany zany mbola tsy fotoany resaka fanindranana ara-politika tsika fa fifanampiana ary fiatrehana ny tyvarana retintiny zavatra atao ko raisinay anjara briky ifanampiana pray-tandrazana foana ny zavatra ataonay ary mbola anatiny manao zay am'izao fotoana zao eny ary somary iverena kely am'izay angamba Andriamato Faberger ny makasika an'ilay hoe remaniement na ny fandravana ny gouvernement manahoana ny position an'ny HVM amin'io resaka hoe remaniement io ny remaniement aloha aminay de tsy vahaolana ary zahay antoko HVM manokana dia tsy mbola aneritreritray amin'ny fandiniana ataonay amin'ny fivoriana ataonay hoe hiditra am'izany hoe ataovy fiaraha-mitantana io satria inona ny antony zahay parti démocrate ary asehonay foana zany hoe nisy fifidianana ny teto Madagasikara nanana ny candidat ny antoko HVM manambary zany fa nanana hevitra fototra zahay indrindra fanohizanay an'le vina fisandratana 2030 nanana zany fa tsy mavelively mihitsy fa nanana ny vina-kevitra fampandrosoana Madagasikara zahay resy zahay tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 iny de nankiny zahay fa hoe ny fahanginana kosa tsy midika hoe faresena fa anatin'ny heritreritra zahay hoe nijery an'izay inona marina ny tena échec na avotsika tao inona ny tena tsy fahombiazana ka ankehitriny moa zany miady an'izany rehetrarehetra hoe gouvernement fiaraha-mitantana zahay HVM manokana aloha de tsy makasitraka an'izany satria ny fitondram-panjakana de manana ny programme anasany izy voafidy ny filoham-pirenena de tsy hanohana an'izany programme anasan'izany velively aloha zahay fa kosa raha ohatra hoe ratsaka anatin'ny laliny Madagasikara ka mihitsika ao tsika manao fiantsona ny filoham-pirenena hoe miantso ny hery velona rehetrarehetra miantso ny antoko politika miantso anay izy ny antoko HVM hoe hifanampy tsika tena appel officiel ohatra zay zany le izy na ohatra hoe tena mahatsapy zahay fa tena bloqué ny fanjakana ka sao de ifandinika tsika ara-politika ohatra ny zavatra nataontsika tamin'ny volana avril 2018 zany tamin'le nataony hetsika nataony 62 député de hoe ina ny zavatra atao de nisy accord navoakany ACC de raha izay ny zavatra andray vao mifampiresaka hoe io ny zavatra misy lasaka katerena ny fanjakana de raisinay eo anjara briky zay fifandiniana ara-politika am'izay fa tsy le programme anasan'ny filoham-pirenena na ny gouvernement zao no hidirana eo ka singanay mazava tsara zay zavatra zay zany hoe atreto hoe zany hoe tsy mbola nisy zany ny karazana hoe fionana teo amin'ny antoko HVM sy ny mpitondra ankehitriny raha ny antoko politika no tenenitsika hoe officiel mbola tsy nisy zany fa ny honany ny filohanay ny coordonnateur national amin'ny fitondram-panjakana dia amin'le fivoriana officiel amin'ny maha filoha ny androm-panjakana azy fa kosa amin'izay tsy maintsy misy ihany koa ny torohevitra satria tsy azo sarahantsika mihitsy io ninina zavatra satria mandeha foana mantsy ny resaka hoe ka profiteny filohany antenimeran-doha olona le toerana misy azy de hoentiny foana ny anjaina ny fanjakana anaovana blocage anaovana an'izao tsy mety kosa zany tsy azo sarahany satria filohany androm-panjakana izy
ary ho azysika fafana ve hoe 95% ny membre ny sénateur ane de membre ny sénat ny sénateur de azo vema daholy tsy azo fafana ane zany ka raha vao misy zavatra atao ve amin'io toeran'io hoe mandray fanapakevitra zahay de hoe fanapakevitra politika foana tsy izay le izy fa fomba fijery iny fa rehefa aneo hevitra politika zahay de tsy ao anatin'io androm-panjakana io fa ty velany zay mametraka an'izany ka raha mihaonano zareo mafiloha ny androm-panjakana ny coordonnateur national anay no miresaka amin'ny fitondram-panjakana fa hoe ny fihaonana ara-politika hoe hitadavana vaholana mbola tsy ranao an'izany aloha zahay hatreto fa ao anatin'izay fihaonana zay hoe misy hevitra avy amin'ny antoko politika asvema zany no entina ao anatin'le fihaonana mazava ho azy anie zany namana Germain kaskety anankiroa ane no entin'ny filohany antelimeran-doholony aha misy hevitra ara-politika zany matoa hevitrany de mety misy fivoriana irahanay hoe zao président ny zavatra mety zao ny manjara brikitsika mba hanampiana an'le fitondrana ianao no mifampiresaka any de mba izao ny fomba fijeritsika satria raha vao ianao no miteny de tsy maintsy mipetraka foana iny hoe eo foana le mangamanga mahakasika an'ilay fanambarana satria nisy ny fisamborana ny ministra teo aloha ministra ny serasera teo aloha Roly Mercia zay isan'ny nafanafo ihany koa tamin'ny antoko politika ASVM zay inona ny zavatra nanahoana toy le fitakinana nataonareo inona ihany koa ny andraikitra raisinareo manoloana n'io zavatra mitrango io anatin'ny point anankiray anatin'ny point ana fahefatra angamba anatin'le fanambarana nataona io momba sy momba ny ministra Roly Mercia fa momba le fomba fijerinay satria fahamena ara-politika fahamena ara-pahasalamana no iainatsika izay ny zavatra mety zavatra hafa aloha ny gerena ary eo ane ny tena mampalahelo nama Germain am'izao fanjakana zao ary hitondrany torohevitra foana ary mbola tsy taritsika na ankehitriny ara mandray zany fanapakevitra zany ny fanjakana dia arabaina tokoa ny filoham-pirenena satria tsy mety ary tsy tafavoaketo ary fomba fijerinay ASVM zany tsy ho tafavoaketo sika raha atao fitantanana mbola hoentina mifampelezakevitra foana ty fireneny ty tsy mifanandrifa hovaliko ihany lenao rehefa aveo fa raisiko fotsiny ohatra hoe ny famatsim-bola avy eny mireny bailleur de fonds reny tokony aseho mazava tsara hoe ireto le fanampiana azotsika avy any ivelany hoentina hanampiana tsika vahoaka malagasy isa-tokantrano tsy zay ne le izy ty ny fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena ary tsy maintsy izy foana no mametraka an'le zavatra mitarika an'le zavatra ery ambony mampalahelo ane zany ka izay le voalazantsika teo omeo ny tompony andraikitra manandrify an'izany le izy mba tsy hampirorosaina hamaly ny tena filany vahoaka hoe tena mangaraharambariny ty zavatra ty na tsy détaillena ary le zavatra takiny rehetrarehetra tsy nasy vemarery mitaky an'izany ankehitriny fa na ny vahoaka iny amoron-dalana io maheno chiffre ane ny vahoaka namana Germain ny ainao manjery rehetrarehetra miteny an'izany nareo mametraka an'izany ny gazety mahita an'izany vahoaka misy chiffre foana vola omena foana fanampianatsika eto Madagasikara nefa tsy tody any amin'ny vahoaka zany zavatra zany ka takiny vahoaka io zavatra io hoe mba alefaso ny mangarahara am'le fitantanana ka raisiko am'izay le izy zay moa le voalazako teo hoe le resaka politika any tokoa ny namanay ary mpikambana feno amin'ny antoko ASVM ny ministra Roly Mercia ka mampalahelo ny zavatra nisy satria hitatsika ny fampangana azy tsy hiditra lalina ary efa voalaza ny coordonnateur national anay foana zany hoe tsy miditra amin'ny asany fitsarany zahay fa kosa mba ny fampiresaka amin'iny olona iny mahalala tsara hitatsika ny fanambarana nataony mpisolo vava azy reny fa tsy ara-dalàna ary tsy mahafeno le fepetra hoe hametrahana azy any amponja vonjomaika ny fiampanganana zay natao azy hitatsika angamba nisy olona anankitelo sy anankefatra le boikely teria ambopony voasambotra tena natao fakanam-bavany reny olona reny tamin'ny voalohany de tsisy ninonino de gaga tampoka teo ianao afaka androndray 24 heures après de misy indray ono ny anankiray am'ireny olona reny midénoncer de zay no tazonany ka eto zahay de mbola manamafy ny fitakina zay hoa tsy miditra araky ny voalaza ny toromariky ny coordonnateur national anay zany ny Andriamatorivo Rakotovao tsy miditra amin'ny asan'ny fitsarana fa kosa mba mahatsapy zahay hoe tsy fotoana an'izany aloha zao fantatsika ny olona iny tsy salama izy marary foa ary betsaka mihitsy ny traitement tokony ataony tsy vitan'izay ihany fa na le fomba fametrahana azy ihany tsy ara-dalàna
ka de mangataka zahay ary mitaky ny fanafainganana zany raharaha zany a ary mba hiverenany mipetraka any an-tranony aloha mandra-pahatongavany fotoam-pitsarana malagasy ane iny ary fantatsika hoe mipetraka eto Antananarivo izy fantatra ny tranony ary vonona manao engagement am'zany zahay hoe atahorana hoe hitsokana ho aiza tsy itsoka izy tsy ho aiza iny ary efa vonona tam'zany izy hoe miaso jereko io manatrika an'io zany hoe nahatonga anazy hoe nalaina tany de noentina tany amin'ny fakanam-bavany zany hoe raha ohatra zany hoe avoaky ny fitondrana zany ny Andriamatoro Olimercia de miantoka an-tanana mihitsy zany vonona am'zany ny ASVM ary vonona zay no hitondra anazy amin'ny fotoam-pitsarana amin'ny fotoanany hitondra anazy eny anivon'ny fitsarana amin'ny fotoana hitsarana azy fa tokony mitaky aloha zany zahay hoe avoa izy ary averenao amin'ny fianakaviany aloha mandra-pahatongavantsika amin'le fotoam-pitsarana ara-dalàna amin'le hitsarana n'le zavatra anamelohana azy Andriamato sénateur mialatsy indrindra fa mahitsy be nga am'ty fanontaniako ty ary amin'ny malo olona anao eny anivon'ny fiarahamonina mihitsy hoe eny anivon'ny commune hoe mpanara-maso ny zava-misy eny anivon'ny commune ahoana ny fomba fahitanao ny fakakevitra zay ho karakaray ny RMDM amin'ny fahafolony ny volanao aogositra ty hoe tena ilaina ve zava-dehibe tokoa izy io ary anisany ezaka lehibe anankiray anehoany RMDM ny fisiny sy ny zavatra efa nisy nandritran'izay heritaona zay ary ny fomba fijery anehoana hoe izao marina ny tena zavatra misy ary zao ny position io antoko ny rodoben'ny mpanohitra io am'izay fotoana zay mbola sarotra aloha ny mametraka hoe izao ny zavatra atao sy ny rindra tamina rehetrarehetra satria misy mpikarakarahan'izany ao ary voanivory androany angamba ny io vondrony io hijery ny fomba anatanterahana an'izany ary mihitsy manantena aloha zahay fa mety haneho zavatra ngeza be io araky ny fomba fijerinay satria heritaona zay de tsy maintsy mba misy évaluation kely hoe inona ny zavatra nisy ary inona ndray ny zavatra mbola miandry hoentina miroso sy anamafisana ny hoe maharodobe ny mpanohitra zay io moa samy manana ny antoko politika zay mivondrona ao anatiny io de ho hitatsika eo amin'ny fotoana zay mahamety anazy fa manome toromarika ny technicien atsika hoe tapitra ny fotoana raha tsy misy fanamariana farany avy amin'ny sénateur de faranatsika fandara ny fanamarirana farany mba tiako apetraka tompoko dia le fitantanana ny fanjakana satria tsika tsy mipetraka foana hoe gérer ty crise ty foana ary ametraka foana tsika hoe sepotra ny fanjakana satria misy entivalana rety sanatriny zany sanatriny vava tsy manao zany hoe ambany zavatra io fa tokony misy koa zavatra tsy maintsy jerena ary tsy maintsy irosona ka zahay eto zahay antoko ASVM manokana dia mangataka ary miangavy ny fitondram-panjakana hijery akaiky momba nyty resaka fametrahana ny rafitra eny anivon'ny faritra ity ny gouverneur gaga mantsy zahay fa mbola miazakazaka ny fitondrana am'izao fotoana zao mametraka ny gouverneur ohatrany mampiome ihany le izy satria nisy ane communiqué ny raisiny tsy communiqué moa le izy fa arrêté ny raisiny ACC tamin'ny fotoana zay nametraka mazava tsara ary nisy fanambarana ataon'ny filohan'ny ACC tamin'izao ny fotoana zany hoe ny zavatra mahamaika atsika dia ny fametrahana ny rafitra ara-dalàna eny anivon'ny faritra izany hoe tokony iroso amin'ny fifidianana ny filohan'ny faritra am'izay itsika zany fa tsy olona voatendry foana no hitantana n'io faritra io satria inona ny antony nametrahany fanjakana budget manokana le ho tantana n'io faritra io na mala Germain de mbola fanjakana fohy be nefa ny fanjakana fohy be miteny hoe décentralisation no ilaitsika fampandrosona ny fotony nefa ny zavatra misy de hitatsika angamba reny hoe hanao conseil de gouverneura hoe ny filoham-pirenena hitarika ny fivoriny le faritra aty Antananarivo mbola aty foana ane zany le force nefa zay zavatra zay le fampandrosona ny fanatanterahana ny asa zay takiny vahoaka mifanaraka am'le faritra anankiray de any amin'ny faritra izy ny tokony andinika an'io zavatra io nefa mbola tsy feno le rafitra tokony izy conseil régional io be de be ny zavatra rafitra mbola tsy tafapetraka eny anovon'ny faritra nefa olo désignena ave de hitantam-bola hanatanteraka fotodrafitrasa lehibe ny anivon'ny faritra tsisy délibération akory fa le fomba za zao sénateur avy any amin'ny faritra atsimo tsy mbola voantsona indray mandeha tamin'ny fivoriana
izay a oentina hijerena hoe inona nitetikasa fampandrosona eny anivon'ny faritra mba iraha manapaka tsy mbola nisy zany fa de le fomba fijeriny kianja manara-penitra zao manara-penitra tsy misakana an'izany tsika izay ve ny filan'le vahoaka ankehitriny ohatra zay eny ambovombe ohatra androy tsara ny kianja manara-penitra sy ny karazany fa manana problema le tsy manana rano osotrony ny olona any miady mianoanana tsisy sakafo hoanina le olona any raha nampifidina aloha le olona mety mba ho nifidy izy hoe atsarao aloha ataovy a ny hipetrahany foto-drafitrasa maharitra amin'ny resaka famatsin-drano ara-dalàna amin'ity faritra andro ity mety zany aloha nangatanay par rapport am'le fond nampidirina am'le inona moa anaran'ity le kianja manara-penitra izay aloha mety ho nitakiny vahoaka voalohany fa arabaina aloha hoe nahazo an'io aloha zany fa kosa ny tena atetikasa mifanandrify amin'ny filany vahoaka ny fotony a de mbola tsy misy tokotaniny zany tompoko ankehitriny ka mitaky zahay zany a ankehitriny a ny firosoana amin'ny fanaovana ny fifidianana ny lehibe ny faritra tsy hoela angatahanay a mifitoram-panjakana zany ka eto mpamaranana moa zany a dia apetraka ifoana hoe tsy mpanohitra mipetraka am'izany hoe fanoherana botolo fotsiny zahay fa sady manohitra no misitona lakilosy manambarany fitondram-panjakana hoe sao de fa tsy tokony izy tsony ihany a fa tokony zao ngamba ny zavatra atao ary betsaka ny sosokevitra hoentinay am'izany a araky ny voalazako teo zany a anapina ny fitondram-panjakana ary ny antoko azy ve matompoko a dia tsy ho vato misakana amin'ny fampandrosoana mihitsy fa kosa miteny zahay ary manambara zahay tsy fetezan-javatra sy ny zavatra tsy mety eto amin'ny fanjakana ko dia miraro soa atsika vahoaka malagasy rehetra indrindra mitodika amin'ny zay rehetra tsy salama tratra ny tivalana retin'itya ary miondrika amin'ny alahelo ireo efa lasa razana lavon'izany valana retin'izany a ary mankahely atsika vahoaka malagasy indrindra fa atsika vahoaka Antananarivo a miatrika an'izany a ko dia mbola manentana manamafy ny toromarika ny fanjakana amin'ny resaka ady voalohany ataotsika mba tsy hahatonga atsika ho tratrany valana retin'izany a dia ny fanarahana ny fepetra sy ny toromarika rehetra ny fametrahana ny kasibosy a ny fanajana ny elanelana indrindra fa raha azo atao a dia ny fijanonana ny trano aloha atreto iady amin'izany valana retin'izany makasitraka anao Andriamato loolona mamitina Gabriel Faberger nanaiky ny fanasana tatao anatin'ny ity fandarana dingo ity tamin'ity androany ity a zava-dehibe zay faneho-kevitra zay a ary inoko fa samy hafa-po avokoa ngamba ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandarana hoe zay tokoa le zavatra etaeta sy ny fanontaniana mipetraka tano any a tany anatin'ny vahoaka tsirairay tany a isorana ihany koa ny teknisianna isorana ny ompijery sy mpanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a veloma tompoko